Manodidina 20 km isan'ora ny herin'ilay andro ratsy niforona tao amin'ny lakandranon'i Mozambika rehefa tafiditra an-tanety izy tamin'ny 12 ora teo eo. 80 km isan'ora ihany koa ny tafiditra ny entiny raha hatramin'ny 70 km isan'ora izany teny an-dranomasina. Tamin'ny 12 ora atoandro niditra tao avaratra mainty rano ny ivon'ilay andro ratsy ary tao mora fenobe ny fohibeny tamin'ny 3 ora folakandro. Betsaka dia betsaka ny ranon'orana nentiny tamin'ny iny ilany andrefana sy avaratra andrefana afovoan'ny Madagasikara iny. Anavazavany Madagasikara avy any andrefana ka makany atsinanana ity andro ratsy ity ary vinavinaina ivoaka ny ranomasina amin'ny alahady ao Manoro. Hiverina hizara Covid organique sa ny ministeran'ny Fahasalamana araka ny fanambarana izay navoakan'ny ministerandroan'i Zoma. Any amin'ireo faritra izay ahitana ny fiakaran'ny tany olona mitondra ny tsimbokaretina no hanamboarana izany fizarana izany ny fanazavana hatrany. Tafiditra ao anatin'ny paikady entina mifesy miady amin'ny fianaka valina aretina moa izy ity ho hatrany ny fanambarana. Ankoatr'izay dia miantso ireo manam-pahefana rehetra hampanaja ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra ihany koa ny ministran'ny Fahasalamana ny profesora Vaovao, indrindra fa amin'izao fidirana amin'ny vanim-potoana ririna izao. Ratsy ivina dia tsy nisy ny tatitra mikasika ny antotanisa nivoaka tamin'ny hanao manjerim-panjakana tamin'ny farany herinandro teo. Nanentana ny pomba azy ho avy eny amin'ny tokotany malalaka Magro Tanjombato ny solombavambahoaka tiako Madagasikara eny tatitra ataon'izy ireo eny an-toerana raha pitso sabotsy. Ny antso azy ireo koa tsy hatahotra ny hanao akanjo mena fa ho avy tsy amin'ny tahotra satria nahazo alalana ara-dalàna hanao izany tatitra izany solombavambahoaka hoy izy ireo. Androany Zoma no nomeny prefektura alalana hanao izany tatitra izany ireo solombavambahoaka lany teto Antananarivo renivohitra ireo. Na dia nomena alalana aza nefa izy ireo dia misy andro toromarika nomeny prefektura mahakasika ny hetsika izay ho tanteran'izy ireo. Anisan'izany ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra izay mbola miatra amin'izao fotoan'izao ary ihany koa ny famindrahana fanafody ny toerana. Nanambara ihany koa ny prefektura fa anjaran'ireo mpikarakara no mitandro ny filaminana mandritra ny hetsika ary afaka mifampiresaka amin'ireo mpitandro ny filaminana ihany koa raha ilaina izany.